resabe tokoa tamin'iny farany herinandro iny ny hoe coup d'état prise ny palais d'état d'Ambotsoroatra en résidence surveillée ni lieutenant-colonel Charles Andrenasoavina sasany azy amin'ny teny hoe arrêté sasany amin'ny teny hoe désarmé tsy arrêté tsy amin'ny résidence surveillée ary tsy désarmé profony zany hitanareo ny basy teny an-tanako sy ny basin'ireo garde du corps chef militaire ny anarako zany ary ananako expérience olana eo anivon'ny fisy ihany no mahatonga ny resabe hoy ny colonel Charles amin'izao fotoana dia mety ho sarotra ny fiara-miasany amin'ny colonel Lilson. Ny fiara-miasa eo aminay amin'ny rahalahy zany dia sarotra amiko ny teny hoe tsy afaky ny ara-iasa na mbola afaky ny ara-iasa fa raha hisy ny fiara-miasa dia tsy maintsy misy ny fandaminana matotra mazava ary matipaiky fa raha vao tsy mipetraka zay mety tsaratsara ngamba ny fampitsodrana. Izy ny mikasika an'iny fa araky ny fanarahantsika eto amin'ny televiziona malagasy dia nanomboka ny 9 aprily teo ka hatramin'ny 17 aprily izao ny fiona-pirenena momba ny horonan-tsary mihetsika fohy ka ho fantatsika mandritra ny herinandro ity ny mikasika ireo tanora mpanay anjara ireo manampahaizana manokana momba ny tontolon'izany horonan-tsary mihetsika izany sy arahantsika amin'ny mura arnena sy Stéphane Alphonse ny fanadidina mifanaraka amin'ny izany ary dia mandritra ity herinandro ity tsika no anaraka izany rehefa vonona ny fanadidina tsy vonona ny fanadidina araky ny afatra tonga aty amiko ary dia ho faranantsika ny vaovao amin'ity alina ity ndray mba vetivety momba ny maresaka avy any ivelany atao any Washington amin'izao fotoana izao ny fivoriana iraisam-pirenena andraisan'ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena tany vavety manodidina ny fampiasana ny hery nucléaire ary voaresaka manokana momba izany moa ny raharaha izy mampifanolana ny akamaroan'ireo firenena lehibe ireo amin'ny Iran ny maresaka